ny fivoy arak'izany a dia ivoizana ny kolotsaina malagasy na talenta izay ananan'ny malagasy. Manambahiny ny fandahakana izay tsy iza fa isami iresadresaka momba anazy tsika sy ny zava-maneno izay noforonina. Samy ny hitantsika teo iny samy manana tarika andeha ho fatarintsika hoe ahoana tokoa moa ny tantaran'izay tarika samy izay. Fa ny miarabantsika menaka aloha ny tantaran'ny tarika samy zany raha tena bangona tokana dia efa tamin'ny taona 770 izy dia efa nanomboka hoe nisy zany tarika samy zany. Raha bangoko manokana ny tantarany dia atao hoe tarika samy dia azo lazaina hoe tarika anisan'ny tarika faharoa taorina ny tarika ny Antsaly. Manino moa zany teny hoe ny Antsaly satria tarika ny Antsaly zao ataon'izay nisin'ny Sylvestre Randafisona anisan'ny hoe nanamboatra zava-maneno betsaka ohatran'izao ataoko izao koa. Fa za koa zany mba nizaka hoe mba tena tsoroko ny resaka hoe mba tia nohatra ny zavatra nataony Sylvestre Randafisona dia miezaka manao ny hira amin'ny Madagasikara fa tsy voatery hoe hira amin'ny faritra anankiray satria zava-maneno manerana amin'ny Madagasikara ny amboariko sady hira manerana amin'ny Madagasikara koa ny amboariko. Talenta tao anatinao ve le fanamboarana zava-maneno? Tamin'izaho mbola kely aloha tsy dia nieritreretiko loatra fa efa nanomboka taty amin'ny taona folo taona taty any efa hitako ao anaty keo le zavatra ohatran'ny hoe tia manambomboatra zavatra zany. Fa tamin'izaho folo mbola kely aloha izy mamanay efa fatapatatra ihany hoe tia mihirahira zany. Dia nanomboka teo amin'ny nianatra izay mariako manokana eto tao amin'ny za nianatra classe de 6e angamba iny dia Jules Ramiarson no anisany hoe nampianatra anay sodina tamin'izany sodina plastika no nampiasaina dia nanamboatra koa dia nanomboka ninga tamin'ny sodina iny niezaka nanamboatra zava-maneno rehetrarehetra zany dia nanomboka nikaroka dia namorona. Raha tsy diso misy mpikambana maromaro ny tarika samy? Raha ny tantaran'ny tarika samy fa lazaiko teo zany tamin'izay vao nanomboka voalohany zany dia 10 menada zay tao anatin'ny tarika samy dia samy tonga dia tsorika hoe samy izay menakavy ihany zany. Fa taty aoriana efa ohatrany hoe taty amin'ny taona 2 arivo dia fa nisy zany hoe le tarika samy io ihany le mahatarika samy antarika samy fa mba nisy ireo tanora zay liana tamina resaka kolotsaina sy zavakanto tarika anankiray voalohany izay nisy 10 menada zay teo anatiny izay nataoko hoe tarika mada le izy groupe mada fa anahy ihany le zany hoe tarinirany tarika samy ihany iraina. Dia tia tao aoriana indray nisy le groupe atao hoe izy telo zany hoe anahy ihany io fa zany hoe tanora ihany zany no formeko tao anatin'le izy telo. Dia taty aoriana koa nisy indray le hoe tarika samy izy izay misy ny amizo tao anaty le nanao pazapaza mpira fionaly iny niaraka tamina ankizy vitsivitsy ohatrany hoe ry petit. Dia taty aoriana indray zao faran'izao indray zao misy le atao groupe hoe tarika samy tsara zany hoe io zany zao misy vehivavy anankiroa izy ao anatiny izay formeko vaovao indray
manohy any hoe zany hoe le zavatra ataony tarika samy ihany zany le izy zay ny tena marina. araka ny efa natsidika samy teo dia manamboatra zava-maneno izy ijery karazany maromaro amin'ireo zava-maneno amboarina isika ary izay angatanany samy mba anazava le izy. Ty zao natao hoe matetika zany zay foana filazany olona anazy hoe lokangabara fa ny tena izy lokanga fotsiny ny filazan'izy ity zany hoe any amin'ny faritra atsimo Madagasikara no ahitana anazy. Dia izy ity zany dia vita amin'ny hazon-drano izy ity, hazo fotsy zany.
de misy ny mazava azy moa zany le corde de manaraka an'le anendrareny vita corde tatipitana de mba manaraka teknôlôjia moderne koa mba vita mékanika izy lokanga zany anarana sy de nany arsoa rehefa mba moderne koa zany mba manaraka an'le am'izao fotoana zao de ny fion zany de ohatran'izao ohatran'izay zany ny fiona ty zany lokanga koa izy ty fa ohatrany karazana ataoko ohatrana système na violoncelle fa vita avy amina ina moa zany calebasse votava de fomba fitendry azy de ohatran'izao ohatran'izay zany le izy vita ty ndray de tena zava-maneno foroniko izy ty fa zava-maneno efa nisy ary zangama anatiny hoe zay tarika samy any tena milalohan'izy ty satria zay amona morona zany naran'izy ty ndray de nataoko hoe kabosy vali satria zao manto hoe kabosy vali vatany zany kabosy fa le système le corde eto ohatrany valily izy totovy vali any de nakambana le zava-maneno anakoroa zany de zay natonga anazy hoe kabosy vali ty zany tena ohatrany hoe maizy eny ao anatin'ny tarika samy de ohatran'izao ny feony zava-maneno ty ndray zany de zava-maneno anankiray vita avy amin'ny bararata fa ny anarany natao hoe jegy satria raha fahalalan'azy ny jegy de le kapoana ohatran'ny corde ray izy fa ty ndray natao hoe jegy bararata mitovitovy ihany zany izy fa le feon'le bararata mihitsy mameno le son le ohatran'ny majegy azy de ohatran'izao ny feony ohatran'izay raha ny fahitako ny kolotsaina amin'izao fotoana izao aloha zany de azo atao hoe mahafinaritra eny satria mahazo toerana nefa ny ihany koa nefa ny sady mahazo toerana ny tsy mahazo toerana le izy satria asana le sehetry le atao hoe mialatsiny teny azy amin'ny teny frantsay le hoe le business mihitsy nga manotrany hoe tsy olohan'ny olona mirona kokoa mandeha amin'le resaka muzika variété ngamba fa le resaka kolotsaina zany hoe somary kelikely any sy de mahazo toerana loatra le izy dina moa fa amin'ny télévision zany na amin'ny radio tsy de hita fitsony zany le hoe fandarana mampiseho le tena hoe kolotsaina malagasy fa izy koa hoe misy mampiseho le kolotsaina fa le kolotsaina efa fantatra fa misy nefa ndre kolotsaina tena tokony fantarina mihitsy ne le fototra zany hoe inona ny andohan'ity zava-ty raha ohatra zao manazava fotsiny hoe salegy zao tsisy manazava an'izany fototra hoe fa maninona natao hoe salegy le izy iny gadiny io na hoe gidodo na hoe baoenjy zany tena mila fantarina le tena maizy an'le izy fa amin'izao fotoana zao mantsy lasa ohatran'ny resaka hoe mialatsiny foana ny miteva iny ohatrany hoe lasa le resaka mondialisation zany de lasa modernisena fotsiny fa tsy fantatra hoe ahoana marina moa tena ny fantatra ny fototro mozika io zany zay zany ny hitako amin'ny ankapobeny fandihan'ny atao hoe mozika sy ny kolotsaina amin'izao fotoana zao ka sao koa sara le kolotsaina fototra tsy ampy fanapariana de tsy mipakany amin'le malagasy fanapariana an'lisy zany hoe zay artiste aloha zany akoatranazy zany reo namako zay atao hoe mandalina an'ity kolotsaina ity misy any zahay fa matetika koa rehefa hita stazina le izy de eo amin'ny le resaka le hoe
tonga zany de resaka le hoe le producteur hitako hoe tena tsy de mirona makany reny loatra zareo ary io tsy problema eto Madagasikara loatra koa io fa namanirana an'izao tontolo zao zany a de ohatrany hoe lasa any am'le resaka lefa any mozika hafa mihitsy zany tena lasa hoe malina ny olona zany hoe lasa tsy mifototra sy tsy miaina amin'ny tany ntsony ny olona amin'izao fotoana zao amin'ny tany zay misy anazy tsirairay avy zany fa lasa mirona any amin'ny zavatra fa hoe mozika ohatran'izao zao tena zay ngamba ny tena hitany hoe zay mahavelona anazy sy mahafinaritra anazy zany fa raha miresaka hoe mozika fototra de ohatrany tsy de malina ny sofiny olona loatra izy nefa n'io zavatra io misy fifandraisany amin'ny olombelona foana zany ny atao hoe resaka kolotsaina satria raha ny fijery anazy sy ny fahalalana kosa aloha de fantatra mihitsy fa raha tsy maniry amin'ny tany ny olombelona zany hoe malala ny tany malala ny fototra tena maizy azy zay nomeny zanahary anazy satria ny olombelona tsirairay samy meny zanahary ny tany hoe tsika zao malagasy amin'ny Madagasikara frantsay any Frantsa zany zany de mino tanteraka fa tsisy zavatra andeha de manjary tonga le fitenenana hoe lasa very fototra very tadipotra zany de tsisy fototra tsony le olona.